Edanany tompondray amitsika rehetra izay mbola manaraka hatrany an'izao émission zao eto anivon'ny pejy sy ao anatin'ny chaîne YouTube ihany koa. Manonona ny fahasoavan'ny tompo amitsika rehetra. Araky ny resakitsika tamin'ny farany dia amaly fanontaniana no ataontsika anio. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hiaraka hivavaka tsika aloha hisaotra ny tompo ny amin'ny fahafahana rehetra izay mbola omeny atsika anio. Raha afaka ianao ny mitoerana izay misy anao atao hiaraka hivavaka, nao tena hiaraka hiresaka mihitsy. Hitanao tsy fahazarana le izy hoe mialohan'ny toriteny dia hivavaka. Io afaka atao, io afaka tsy atao. Fa raha hivavaka tsika tena ataontsika mifotsika rehetra mihitsy hoe ianao mihitsy tompo ny tiako hamanga ny foko zako izay mpitoreto dia fitaovana fotsiny ihany, fa ianao tena mila maheno an' Jesosy miteny sy miresaka sy manambara ny sitrapony tsy arak'izay hoe voasoratra, tsy arak'izay hoe fampianaran'olombelona, fa tena hoe feo an'Andriamanitra henonao any am-ponao mamanga ho fonao amin'ity andronio ity. Fa tsy afaka moa ianao dia tsy maninona fa iaino sy anaraka fotsiny izay vavaka atao eto izany. Tompo misaotra anao zay raha mbola afaka hifampizara indray amin'ity androandroany ity. Misaotra ny amin'ny lalana izay hitondranao ny tsirairay avy, ny famangina izay ataonao ny tsirairay avy. Misaotra fa mbola afaka hiaino indray izahay dia amantatra satria nomenao fahafahana izay hanao an'izany. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe dinio izay lazaiko fa omen'ny tompo fahazavany saina amin'ny zavatra rehetra ianao. Dia anio tompo tsy soratra no hiresaka aminay, tsy olombelona ihany koa, fa ianao mihitsy no anambara ao am-ponay izay rehetra tianao, ary ianao no anoratra amin'ny fanahy fa tsy amin'ny ranomainty izay zavatra rehetra tianao. Aminaran'i Jesosy rery ihany nanaovanay izany vavaka izany misaotra tompo. Amen. Eny ary araky ny fampiresantsika dia anio isika tamin'ny herintsika nyresaka mikasika ny hoe famaliana fanontaniana hoe mety ho very ve ny famonjena. Tsy averiko intsony izay zavatra ny fampiresahana tany fa anjaranao no jery ny émission faharoa amby dimampolo izay misy an'izany fa androany isika tonga dia hitoy amin'izay resaka izay. Dia ny fanontaniana izay napetratsika tsirairay avy dia hozaraintsika efatra na 5 eo satria mitovitovy daholo le izy dia hovalitsika arak'izay. Ny zavatra valiko voalohany indrindra dia ny fanontaniana mikasika ny Jaona 5:12 andininy voalohany. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy: zany tena voaloboka ary ny raiko mipamboatra, ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba amo bebe kokoa. Ny zavatra mila azontsika tsara rehefa miresaka Jesosy aloha voalohany indrindra, ny filazany tsara efatra rehetrarehetra dia ny fomba firesaky Jesosy Kristy dia manao fampitahana foana izy amin'ny ankamaroam-potoana mikasika ny Israely sy ny jentilisa. Zany hoe rehefa mamaky ny Baiboly isika dia mila fantatritsika, ary ampahereziko foana moa ny tsirairay avy hoe fantaro hoe iza no resahanao, fa tsy izay rehetra voasoratra dia natao antsika daholo, natao anao daholo, fa misy natao an'i Israely, misy natao an'i jentilisa, misy natao an'ny olona very, misy natao an'ny olona tsy fantatro, olona ivela amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha vao fangaro be tsika dia ho raisitsika daholo ty rehetrarehetra ty dia lasa diso ny fomba fandraisantsika ny fanambarana sy soratra masina. Ary zay indrindra no ilaina ny fanahy masina hitaridalana, satria fanahy masina mpampianatra tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ka raha hiresakitsika ny resaka voaloboka dia zao ny dikan'ilay hoe ny sampany rehetra izay tsy mamoa dia esoriny. Io sampany izay tsy mamoa dia tsy iza fa Israely. Any bokin'ny Romanina 7 ihany koa izy manao fanoharana mikasika ny oliva tena izy. Israely natsatoka teo amin'ny tena oliva, dia rehefa tsy mendrika izy dia nitapahana, dia ny esorina dia natsatoka amin'izay le oliva maniriniro azy dia tsy iza fa ny jentilisa izany. Ka eto dia Israely ty hoe sapany izay tsy mamoa ity,
fa tsy hoe olona ao amin'ny Kristy de tsy mamoaka vokatra. Zany zao misy fahadisoana fandikana be mihitsy de lasa jerenao tsara le izy a, lasa terena ny olona zany rehefa hoe manaiky an Jesosy a, rehefa hoe vovonjy a sisy mila miasa ianao, tsy maintsy manao an'izao ianao, tsy maintsy manao an'izao ianao, fa raha vao tsy zao ianao de ongotana ianao hiala de zao lasa miaina ao ambanina fanahana fampitahorana foana zany ny olona, ndika le hoe fanahana fampitahorana de ny tiako lazaina amin'ilay izy de ny fanambaran'ny apôstôly Paoly hoe fa tsy nomena fanaim-pandevozana ho amin'ny tahotritsika fa fanahany zanaka izay antsointsika hoe abaray. Fa rehefa tsy azon'ny olona ny filazany tsara sy ny fanambarana de lasa fomba fampitahorana, ampitahorina ny olona nome, ampitahorina ny olona hiasa, ampitahorina ny olona hitory filazany tsara, ampitahorina ny olona nao ny karazany zavatra rehetrarehetra. Nefa ny fiarahana amin'ny Kristy tsy resaka ohatran'izany, tsy resaka faneriterena sy fampitahorana ohatran'izany, fa fanahany zanaka natsangana izay antsointsika hoe abaray. Ka ny Jaona 5:20 izay manambara hoe ny sampany rehetra izay tsy mamoa de esoriny, de Israely io ny esoriny io, no tapahana, no ngotana. Ary ny sampany rehetra izay mamoa kosa de amboariny, etsy ambany dika le hoe amboariny de dioviny a, de tsy iza fa izay rehetra ao amin'ny Kristy. Kalatsiva ty ambavoatra de maneniny akoho. Izay rehetra ao amin'ny Kristy de amboarina mba amoa bebe kokoa. Raha hitaritsika le resaka de zao ny zavatra rehetra mitranga ao anatin'ny fiainanao io a, de fa nadiovana anao mba amoa bebe kokoa. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao de azagagany amin'ny zavatra zay mitranga ao anatin'ny fiainanao satria ianao de natao amoa bebe kokoa, ka re zavatra mitranga ireny na fizahatoetra na adisarotra na manahirana, mety fitahina ihany koa, na mety zavatsoa, fahasalamana, aretina, zay rehetra mitranga amboariny mba amoa bebe kokoa. Zay foana no antony zavatra rehetrarehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainan'ny olona ao amin'ny Kristy. Satria le olona mamoa ity a, zay rehetra mamoa de efa mamoa, efa nandray an'le fiainana. Tsy afaka mamoa ninninny ianao raha tsy mandray an'le fiainana, tsy afaka mamoa ninninny ianao raha tsy mandray an'le fiainana. Rehefa niraisinao le fiainana de tapitra hatreo ny resaka fanapahana, ino izy teo? Fanamboarana sisany misy. Tsisy resaka tsony ato hoe zay rehetra mamoa de tapahana ihany koa raha ohatra ka misy olana, na tapahana ihany koa raha ohatra ka tsy araky ny eritreretako azy ny fandehan'ny rara, na tsy haiko ihany koa. Tsy zany le izy, fa amboarina mba amoa bebe kokoa. Zay zany Jaona 5:20. Ny valim-panontaniana manaraka izay napetraka reo dia Korinthiana 1:7 no hojerentsika. Korinthiana 1:7 vakitsika manomboka amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Naran Jesosy. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana de samy miazakazaka avokoa. Nefa raha ihany no mahazony loka, miazakazaha toy izany mba ahazonareo. Ary mpiazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra, fa reny anefa de amin'ny tady satroboninahitra mety ho lo ihany. Misy resaka satroboninahitra aloha eto zany. Fa isika kosa mitady ny satroboninahitra tsy mety ho lo. Raha izao ary de miazakazaka nefa tsy tony manao totoa, ary mamely totondry nefa tsy tony ny mamely rivotra, fa asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko. Fa androna de fa nitory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako. Io teny io dia teny fototra ihany koa izay mampirorosaina mikasika ny fahaverezan'ny famonjena. Ohatran'ny hoe miteny ny apôstôly Paoly hoe ary tiako raisina mihitsy io verset io hoe asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fa androna de fa nitory tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako. De za ihany koa taloha, satria za tsy ohatr'izao foana, taloha tena nietrehitra mihitsy hoe nandritry ny 20 taona tanoany tena nietrehitra mihitsy hoe mety very ty famonjena ity. De io verset anankiray io tena anisany tena niorina be tany anatin'ny saiko tany hoe tena raha vao tsy mandeha araka ny tokony ho izy de ho lavin'i Jesosy tokoa zany le olona. Fa rehefa dinianao io zavatra io de zao, raha ohatra ka ho raisitsika amin'izay lafiny zay zany hoe mety ho very ny famonjena, de zareo tsara zavatra ambaran'io lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny Korinthiana 1:7 io
tonga de avaditsika araka ny tokony izy zany le izy hoe asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko fa androna de efa nitoy tamin'ny sasany aza de ho lavina kosa ny tenako de raha raisitsika io teny io zany de zao zay rehetra tsy nanisy mafy ny tenany zay rehetra tsy manamangana ny tenany zay rehetra eny e zay rehetra tsy manao an'izay de tsisy ho tonga any an-danitra tony io tsara le izy zay rehetra tsy manisy mafy ny tenany zay rehetra tsy manamangana zany hoe tena mampahory tena manao viveriny ainy sy sisa rehetrarehetra amin'ny ezakezaka rehetrarehetra de tsisy ho any an-danitra de zareo am'izay ny tontolo mpiaramonina misy anao sy ny tontolo manodidina misy anao zareo rehefa mandeha ny fifadikanina ao anatin'ny fiangonana raha ohatra hoe misy fifadikanina isam-bolana any zao zany de isao hoe firy olona tonga ao fa raha misy mpiangona nge 200 ao anatin'ny fiangonana ray ka asiana fifadikaniny olona 20 ny tonga de reo zany le manisy mafy ny tenany reo le manisy mafy ny tenany de ao anatina fiangonana anankiray zany de efa 20 aloha fiangonana sasany moa zany de efa tsisy an'izany fifadikaniny zany akory ao anatin'ny tontolo mpiainany ao tsisy an'izany resaka manisy mafy ny tenany sy sisa de firy zany ty olombonjena raha zay manisy mafy ny tenany sy olomangana ihany no hiditra ny lanitra de lasa misy diso ihany koa le tantara anankiray ao ana efa fampizarantsika le hoe manompo amin'ny fomba mora kokoa le niasa tamin'ny 3 ariva iny nge olona tsy niaritra ninina mihitsy ny fa nitsotsotra milamina be niasa manompo tsotra be mafinaritra be de diso zany zay zavatra zay fa le olona niasa mandramarain'ny andro irery ihany no tokony nahazo karama mifanohitra zany zavatra zay nitenen'i Jesosy sy ty ambaran'ny apôstôly Paoly ty raha ho raisitsika fa ity zavatra ty dia resaka famonjena raha ho raisitsika fa ity zavatra ty de milaza fa ho very ny apôstôly Paoly raha ohatra ka tsy manisy mafy ny tenany omangana ka andevoziny ny tenany fa tsy zay ny tian'ny apôstôly Paoly ambaro anatin'io teny io fa ina moa ny tiany olazainy eto zany manomboka am'resaka am'izay an'le hoe manasinga verset tatoato ako raha jerenao de manomboka am'resaka zay mbola nao an'izay toriteny anankiray tsika raha sitrapo ny tompony alohany fa eto de fanazavasady hoe ina le izy eto zao verset raha ohatra ka jerentsika zao 420 ka hatramin'ny 720 de zay fotsiny no alaitsika de afaka misitona n'lay feikevitrytsika hoe mety very io fa mila edivana mafy mety very io fa mila edivana mafy mila atao mihitsy ny tena tsy amelana mihitsy fa tsy maintsy tena ao tsara fa rehefa mamaky tsika ny lohateny eo amin'ny toko 5 ray manontolo de zao ny fanambaran'ny soramandry ny nandeferan'ny Paoly tsy ho velomin'ny fiangonana tao Korinto raha tsorina zany de tsy resaka famonjena an'ny Paoly no ambarany ty Korintiana voalohany toko 5 ity tsy resaka famonjena an'ny Paoly no ambarany io fa inona moa zavatra ambarany io Korintiana voalohany toko 5 io amin'ny 5:20 izy manazava azy misy kokoa fa na de afaka amin'ny olona rehetra zaho izy de mbola ataoko mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba hahazoko maromaro kokoa tamin'ny jiosy de tonga jiosy mba hazoko ny jiosy tamin'ny ambany lalàna de tonga ambany lalàna aho mba hazoko zay ambany lalàna tamin'izay tsy manana lalàna de toy izay tsy manana lalàna kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho fa ambany lalàn'i Kristy ka ahazoko izay tsy manana lalàna sy sisa io lay atao hoe asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko fa andreo na de nitory tamin'ny sasany aza de ho laviko kosa ny tenako zany hoe ampahoriko mihitsy ny tenako le 5:20 ataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazoko maromaro kokoa ina moa resaka ao anatin'ity zavatra ity resaka mihinana hena sy tsy mihinan-kena io zavatra io ka le fampahoritena izay resahan'ny Paoly eto de zao ny anankiray voalohany indrindra nandatsy ho velomin'ny Korintiana zany hoe tsy aka tombotsony amin'ny filazantsara zaho izy Paoly tena zange manome zavatsoa anareo ara-panahy ka nareo tokony amin'ny zavatsoa aranofo satria misy zavatra ohatran'izany zay mitory filazantsara de velomin'ny filazantsara fa zao izy za tsy hanao an'izay zavatra zay mba tsy havakitratra anareo inona dika zany miaritra ako miafy misy fotoana tsy mihinan-kanina fa za tsy mangataka any aminareo misy fotoana sahirana be fa za tsy mangataka any aminareo zay ny atao hoe asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko
fa tsy hoe manao fifadikanana sy alimbavaka matetika na manao ina na manao ina, mila azo tsara, mila voavaky araka ny tokony ho izy, ary mila tsara fototra ao anatina tontolo na filazantsara mba tsy hanao fandikana diso. Fa lasa diso fandikana raha vao raisidraisinao fotsiny verset de tsy poninao fotsiny ty mety amiko, ty mety amiko, te otra mafinaritra, te otra milaza le zavatra eritreretiko, milaza le zavatra tiako, fa zay ny zavatra ambaran'ny apôstôly Paoly eto. De toizantsika kely le izy ary ina ndikan'ity hoe raha zary de miazakazaka nefa tsy manao totoa, mamely totondra nefa tsy mamely rifa. Ireo zavatra rehetrarehetra zay ataoko reo osy Paoly, le ina moa ty le fiafina amin'ny lafiny rehetrarehetra, le fandeferana amin'ny lafiny rehetrarehetra, le fametrahako ny tenako mpanompon'ny olona rehetra mba azoko maromaro kokoa, de tsy manao totoa manao an'izany, ary tsy mamely rivotra manao an'izany, fa tena ataoko amin'ny foko rehetrarehetra, tena ataoko amin'ny momba rehetrarehetra, fa sao miazakazaka mafy aho de nefa ho lavina ny tenako, ndika le ho lavina ny tenako zavapoana ny fiaretako, tsy mahazo valisoa, ina le valisoa resahany eto, ary isika ary mpiazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny de mitady satro-boninahitra mety oloha ihany, fa isika kosa ny tsy mety oloha, tsy famonjeny ty resahany ty fa io natao hoe loka. Atao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahatelo atao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahatelo de misy an'izao fanambarana zao eo amin'ny andininy faharoambifolo naran'i Jesosy. Ary misy mandrafitra volamena, volafotsy, vato tsara, hazo, bozaka amin'ny lolo eo ambonin'ny fanorenana de tsy iza fa Jesosy dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, resaka œuvre, resaka asa, fa ny andro ny ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro zany, ka de ozantoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Ho avy zany ny andro rehefa tonga eo anatrihan'ny Kristy ny olona tsirairay avy, zay ny atao hoe fitsarany Kristy, zay tsisy idirany amin'ny fitsarana mandrakizay, tsisy idirany amin'ny fandefasana ny olona any amin'ny afo be, fa ho avy eo anatrihan'ny fitsarany Kristy isika rehetra ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly rehefa miresaka amin'ny fiangonana izy, satria ho tsaraina ny œuvre, ho tsaraina ny asa vitatsika, za pasteur Tovo de ho tsaraina izao asa izay ataoko izao. Raha ohatra ka toizako le resaka, raha maharitra andiny fahaefatra ambifolo tsika zao, raha maharitra ny asan'ny olona zay arafiny, zay narafiny teo amboniny, narafitra teo ambonin'ny Kristy zany, za zao pasteur Tovo manao asa dia mandrafitra an'izany eo ambonin'ny Kristy, dia andray valim-pitia izaho. Fa raha levon'ny afo kosa ny asako, de ho faty antoka fa ny tenako kosa de ho vonjena, nefa toy ny avy amin'ny afo ihany. Zany hoe ny asako ho zahatoetra amin'ny afo ny asako raha ohatra ka maharitra amin'ny fizahatoetra ny afo ny asako ny ray androany, de mahazo valim-pitia, io le lazain'ny apôstôly Paoly vakitsika teo andiny fahadimy amby roapolo hoe ireo rehetra ireo ozy izy, ny mpiazakazaka eto amin'izao tontolo zao izy de miazakazaka azo satro-boninahitra mety oloha ihany, fa isika kosa ny tsy mety oloha. Io lay valim-pitia ho azoko, mahazo satro-boninahitra tsy mety oloha raha ohatra ka maharitra amin'ny afo ny asako. Fa raha tsy maharitra amin'ny afo kosa ny asako dia voavonjy ihany aho, raha ho levon'ny afo kosa ny asan'ny olona de ho faty antoka izy, tsy mahazo valim-pitia, tsy mahazo satro-boninahitra, fa ny tenako kosa dia ho vonjena. Zany hoe tsy hoe tsy naomby ny asako, ndika le tsy fahombiazana de zao, tsy nampiasa le toe-po araka ny tokony ho izy manao alizy, mety hoe mitoriny filazantsara aminao fa ny ao anatin'ny foko ao tsy lina akory ny aminao, mety hoe ny ao anatin'ny foko ao tsy mirehitra akory ny aminao, tsy malahelo akory ny amin'ny fanahinao, fotry ny ataoko fotsiny ihany le izy, na mety hoe ataoko satria mety mampidibola ho atsy indraindray, na mety hoe ataoko satria mety azoko tombotsoa de any amin'ny tombotsoa ny any tena fomba fijeriko an'le izy, de zao ny fandehan'le fanambarana, za vovonjy fa ny asako levon'ny afo. Zay zany ny fanambarana izay ambaran'ity ny anankiray Korinthiana voalohany toko fahatelo, ny anankiray Korinthiana voalohany toko fahasivy. Fa tsisy idirany famonjena ny fanahin'ny olona, fa ny olona de voavonjy noho ny amin'ny asa vitan'i Kristy, noho ny amin'ny fandraisan'ny asa vitan'i Kristy, noho ny amin'ny asan'i Kristy ao anatin'ny fony, fa tsy noho ny amin'ny asan'ny tenany. Fa tsika zay ito iaritsika. Hebreo toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo aran'i Jesosy. Raha am'izany de tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa izay efa retsika fa andreo indosina hiala aminy isika, fa raha mafy ny teny
izay nampilazaina ny anjelika samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba amin'ny fahotana. Ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika. Dia ilana nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no amafiny zay nandre tamintsika kosa. Ity afatra ity dia ampiraisiko sy ampitoviko amin'ny afatra rehetra izay manome fampitandremana. Satria ity moa zany resaka fampitandremana hoe raha vao tsy mitandrintsika dia ohatran'izao sy ohatran'izao. Any matoy ihany koa izy dia milaza izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ohatra. Any amin'ny apokalipsisy dia milaza izay maharesy dia ataoko azao sy ataoko ohatran'izao. Izay rehetrarehetra endrika fampitandremana zany dia ataoko iray amin'izao valiny izao. Dia eto ambony lohako eto misy lien izay azonao pitsirina satria efa nisy toriteny anankiray natao tany amin'ny mety any amin'ny efatra amby telopolo angambany izay raha tsy diso ako mikasika ny hoe maharitra hatramin'ny farany. Dia azonao jereny izay afatra izay pitsirinao fotsiny lien eto ambony lohako eto. Ny olona amin'ny Kristy dia zao olona voaovany any anatiny. Zay ny ahafahantsika milaza ary zay ny mahatonga metory foana hoe nanome taremarika mihitsy hoe tsy latsaky ny 500 zay fa mila ateraka indray fa tsy ny olona rehetra mivavaka io ka nateraka indray, tsy ny olona rehetra fadiny ratsy io ka nateraka indray, tsy ny olona rehetra miezaka io ka nateraka indray, fa ny atao hoe fahateram-baovao dia opération any anatin'ny fo, zavatra tsapa ny ova any anaty any. Fa ny akamaroan'ny olona tsy natsapa ninina ny ova any anaty fa mivavaka fotsiny, miezaka araka izay eritreretany azy eo fotsiny, manarakaraka fombafomba mpivavahana fotsiny. Niala tamin'ny fivavahana anankiray tatsy izay nanao ohatra ny ina moa ny anaran'ity izy batisan-jaza dia mifindra fivavahana anankiray dia manaraka fombafomba ao indray mila atao batisa n'olon-dehibe mila manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy mila zao ny fombafomba ivelany rehetra dia tsy mavonjy. Fa ny atao hoe fahateram-baovao dia zavatra opération any anaty, tsapa ao anaty, tsapa eno any anatin'ny fo any. Fa novain'ny Kristy ary lasa olom-baovao ary tsy zatsony ity velona mandendeha ity, ny vatantenako ny velona mandendeha fa ny ao anatiko dia Kristy ny velona ao anatiko. Ka zao ny zavatra tiako ambara aminao anatin'ilay izy. Rehefa novain'ny olona marina, efa novain'ny Kristy marina ny olona anankiray, dia iresahana zavatra tahaka izao, omena fampitandremana. Dia any amin'ny Paoly zao rehefa nanambara mikasika lalàna dia zao ny fomba firesany hoe ny lalàna ozy izy dia tsy natao an'ny olona izay mpakatoa lalàna fa natao an'izay mpandika lalàna. Zany hoe lalàna dia natao an'ny olona mpamono olona, natao an'ny olona mpijangajanga, natao an'ny olona mpanao akery, natao an'ny olona mpangalatra fanambarana daholo zany ao anatin'ny baiboly misy an'izany zavatra zany ary ny zavatra hitantsika dia zao ino moa ny antony nanomezan'i Jehovan-Andriamanitra ny lalàna? Satria ny Israely dia mpivadika. Vao eo ary izy nomena ny lalàna, tsy tapitapitra zay nanao ombilavolamena ry zareo, tsy tapitapitra zay mitady olona hafa izy hitarika azy, tsy tapitapitra zay tsy mitsahatra ny mandahan Jehovah izy dia nomena azy ny lalàna. Ka ny lalàna dia natao ho an'ny tsy mpakatoa lalàna fa tsy natao ho an'ny mpakatoa lalàna, tsy natao andro mosesy ny lalàna fa natao ho an'ny Israely izay tsy mpakatoa lalàna sy mpivadika. Tahaka izay ihany koa jereo nefa le fanambarana nefa tena tonga dia nomena ny rehetrarehetra fotsiny. Azonao le izy nomena ny Joshua, nomena ny Kaleba, nomena ny Mosesy, nomena ny taranaka rehetrarehetra izay hiditra ho Israely. Mizara anankiroa nefa ireo taranaka ireo, ny anankiray taranaka mpivadika ary ny anankiray taranaka izay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anankiray ho aringana, ny anankiray voavonjy endriky ny olona ao anatina fiangonana mihitsy hoe ny anankiray ny apahany ao anatin'ny fiangonana natao amin'ny fiangonana ny apôstôly ary ny apahan'ireo olona ireo dia olona mbola tsy ao amin'ny filazantsara fa mino amin'ny saina fotsiny an Jesosy. Tsy mbola nivoaka moa tamin'izany fotoan'izany ny terme hoe faux converti na ny voambolana hoe faux converti na zavatra ohatran'izany fa dia ohatrany hoe ralasandoka ohatr'izany ny fomba firesaka Paoly mikasika an'ilay izy. Fa ao anatin'ny fiangonana dia tena mizara roa mihitsy, misy ny tsy izy, misy ny izy, misy ny tsy parifary, misy ny tena vary, misy ny virjina 10 adala, misy ny virjina 10 endry. Ka ny afatra dia nafafy fotsiny amin'izao. Fa tsy azo sarana ny olona hoe atoatonareo ianareo manokana ny tiako iresahana, tsy azonao atao an'izay le izy satria ao amin'ny fanahy le izy, misy mety heveriko ho izy kanjo mbola tsy izy ary misy mety heveriko tsy izy kanjo efa izy. Azonao le izy dia afafy fotsiny le afatra. Ka toy izantsika le resaka rehefa miteny mampitandrina ny filazantsara, ohatra zao ny izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, ohatra zao hoe
ty fampianarany ty raha tsy mitandryntsika de indosina hiala aminy sisa rehetrarehetra dia rehefa miteny takzay le izy dia tsy ho an'le olona ao amin'ny Kristy zay afatra zay ao amin'ny fanahy izy maheno an'izay zavatra zay ohatra fotsiny nomeko anao raha ho anatin'ny toeram-piasana zao raha ho anatin'ny toeram-piasana zao misy didy mivoaka hoe manomboka zao zay rehetra tara fidirana dia voaroka zay rehetra tara fidirana de voaroka ho an'izany destiné zay afatra zay tsy ho an'le olona tara lava ve zay afatra zay sa ho an'le olona ataontsika hoe am'valo sasany fidirana misy karazany roa le olona ao am-piasana ny anankiray tara lava ny anankiray miditra ara-potoana foana ary aloara tsy tara mihitsy ho an'iza moa zay afatra zay ho an'lay tara lava sa ho an'lay tsy tara mihitsy lay tsy tara mihitsy mihaino alisotra izy inona ny olana mety be amiko zany lam tsy mampiova ny fahazarako zany tsy mampiova ny fiaingako ao an-trano zany tsy mampiova ny programako zany satria tsy natao ho azy ny zavatra zany azonao le izy rehefa miteny any koa ny filazantsary zay maharitra hatramin'ny farany novonjena ozy izy le olombonjena adraisy mety be amiko tsy mampiova ninina ao anatin'ny fiainako zany rehefa mampitandriny no tokony hitandrintsika fa andro indosina hiala moatray tsisy olana amiko zany za olona ao amin'ny Kristy ny ano fiainako Kristy ny antom-pahavelomako za tsy manana antom-pahavelomana hafa ny ano vainy Jesosy za tsy mandendeha za olona tsy mpandalo eto amin'izao tontolo zao za olona tsy mpirenireny eto amin'izao tontolo zao tsy manana olana izy ny amin'izany resaka zany tsy mampatonga azy mieritreritra le olona miditra amin'ny valo le olona tafiditra aloha zany tokony hitandrina bebe kokoa zany fa sao de voaroka inona ny eritreretany an'izany isan'andro efa fiainany zany zavatra zany tsy manana olana ny amin'izany izy fa le olona izay mpiditra tara lava no matahotra eo anatrehan'izay fanambarany zay azona le olona manao kitotoa ao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy de manomboka matahotra ao anatin'le izy rehefa matahotra amin'izay izy de zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Korinthiana 7:17 dinio amin'izay ny tenanareo aloha fa sao de tsy ao amin'ny Kristy ianareo izy tara lavo ty raha iresaktsika zany ao anatin'le izy dinio amin'izay ny tenanareo aloha fa sao de tsy ao amin'ny Kristy nareo zay tsy mitandriny ty sao de tsy ao amin'ny Kristy akory ianareo izay tsy ina moa ty izy ty zay tsy maharitra ity zay miverin-dalana ity zay ty zao tontolo zao ity azonao le izy zany tena fomba fanavahana mihitsy ary fomba ny anankiray zany rehefa miteny an'izay fanambaran'izay mahery fon'le ray fa ny anankiray kosa mampatonga an'le anankiray atahotra ary mampatonga an'le ray isalasala ary rehefa matahotra sy misalasala izy de averina amin'izay ny fisainany moa tsy fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Kristy raha tsy olona laviny ianareo ka jereo tsara amin'izay ny tenanareo sao de olona laviny ianareo aloha sao de olona tsy ao amin'ny Kristy akory ianareo zay no dika ny fampitandremana azonao le izy madiva marantsika apokalipsy 2:15 naran Jesosy ko tsarovo zay nitoeranao fony mbola tsy lavo de mbebaka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany de ho avy aminao ka amindra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao ty resaka fibebahany ty aloha no azavaiko voalohany satria efa resako lisy tany aloha fa ny akamaroantsika mbola mihevitra foana fa ny atao hoe fibebahana de hoe nangalatra nandainga ny teny ratsy de mila mibebaka fa ny atao hoe fibebahana de fodiana fiverenana zany hoe ity ny toerana tokony isy ny olona anankiray ity ny toerana tokony isy an'le zanakadala de lasa izy de natao hoe fibebahana de fiverenana lay zanakadala eo amin'ny toerana zay tokony isy azy zany hoe miteny frantsay rétablissement restauration tsarovo zay nitoeranao fony anao mbola tsy lavo ty zany le olona de lavo izy dikany hoe lavo de niala rehefa mamaky an'io resaka ho an'ny fiangonan'ny Efesosy io ianao de mahita zavatra be dehibe hoe tena tsara be daholo ny asan'io fiangonan'ny Efesosy io fa ny fahadisoana de zao niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao ozy izy de ozy izy Jesosy ny resaka taminy mila mibebaka ianao fa raha tsy zany de ho avy aho ka anaisotra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany zay aloha zany atao hoe mibebaka miverina amin'lohanany ka ny olona amin'ny Kristy de mila mibebaka rehefa tsaroana za fa ny dekala rehefa tsaroana fa nkisaka rehefa tsaroana fa misy zavatra tsy miorina tsara ao anatin'ny fo rehefa tsaroana fa maimaina ny any anaty rehefa tsaroana fa tsy mirehatra rehefa tsaroana fa tsy misotro ao amin'le loharanonaina intsony de mila mibebaka mila miverina eo amin'izay ny toerana fahiny
mila miverina rehefa tsaronao zany maimaina rehefa tsaronao zany tsy mirehitra ny ao anatiko mila mibebaka ianao miverina eo am'toerana zay nisy anao fahiny mba hirehitra indray ny any anatin'ny fonao mba ho afaka etaeta ianao mba hisotro ianao mba hinana ianao ao am Kristy de zay ny atao hoe mibebaka zay alozan'iny ny fiangonana rehetra atao Asia minora atao am'ty apokalipsy toko 2 sy toko 7 itya de nasaina ny bebaka avokoa afa-tsy ny fiangonana Philadelphia any raha tsy diso ako satria maninona ny dekala daholo izy rehetrarehetra ary samy nanana ny karazana dekalazy avy izy rehetra rehefa mijery am'izay tsika am'ty 5 ity de alay mpanatoko eritrehetra hoe ahoana ary ty zavatra ty hoe misy fanaovanjiro fito zany le izy reo ny fiangonana fito dia zao ny fanambaran' Jesosy ty ny fanaovanjiro voalohany de tsy nafa ny fiangonany Efesosy raha tsy mibebaka ianao de esoroko hiala amin'ny fitoerany fanaovanjironao zany hoe rehefa mijery an'le izy de ohatrany hoe ny dekala fiangonany Efesosy raha vao tsy mibebaka izy de ongotana de miala de lasa tsy fiangonana tsony ve izy ny dika zay tsy zay ny dikan'io fa ny dikan'io de zao hoe soroko hiala amin'ny fitoerany inona le fitoerany ny fitoerany de numéro 1 Efesosy ny fiangonana voalohany ary io fiangonana io de nanana zavatra tsara be deabe ary napetraky Jesosy teo amin'ny toerana voalohany mihitsy izy fa raha ohatra ka raha isitsika hoe midika an'le hoe soroko hiala amin'ny fitoerany de ny fiangonany Laodikia raha ny tokony ongotana indrindra satria jerenao zao apokalipsy toko 7 andiny fa 7 zao fanambarana izay lazain' Jesosy fa hoy ianao manan-karena miaro fananana be tsy manan-java-mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao lay ory ianao lay mahantra ianao lay malahelo ianao lay jamba ary ianao lay mitanjaka fiangonana fiangonany Jesosy kanefa ory dika zay tsy manana ninina feno fahoriana ara-panahy io fa roa mahantra ara-panahy fa telo malahelo ara-panahy mahantra sy malahelo moa zany mitovy ny faefatra jamba tsy mahalala zay fahamarinana ary fahadimy mitanjaka miboritana raha ny tokony izy fe raha lasa nabavy amin'ny fosiny saina tsy miangatra ndaova kitsika ny apokalipsy toko 2 andiny fa roa mikasika fiangonany Efesosy lay hoe ongotana teo fantatry ny asanao sy ny fikelezanao aina zay zany aloha fiangonana mikely aina fa aretanao ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy ary ianao fa nyzatoetra zay milaza ny tena no apôstôly kanjotsisy ary hita anao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka ny anankiray 5 points positif ny anankiray 5 points négatif ka aminao amin'ny fo tsy miangatra sy amin'ny saina tsy miangatra izy ny tokony ongotana le manana 5 points positif fa tokony hibebaka sa le manana 5 points négatif fa tokony hibebaka tonga de mino afa azonao an-tsaina sady hoe iza ny tokony ongotana fa nydika an'le resaka eto hoe soroko hiala amin'ny fitoerany de zao ianao le fiangonana voalohany de ho afindrako iny fitoeran-jironao tsy ho voalohany tsony ianao zany hoe raha ohatra ka mibebaka Laodikia azonao raha mibebaka Laodikia restaurer Laodikia fa tsy mibebaky Efesosy de mety hifamadika ny toeran'ireo mety lasa Efesosy indray ny alefa ny fafito Laodikia ny alefa tao voalohany satria restaurer Laodikia fa Efesosy tsy restaurer de kalazy zany le izy famindrana toerana zay ny dikan'ity hoe soroko hiala amin'ny fitoerany ity fa tsy hoe ongotako de ariko any amin'ny elo zay no dikan'io ny teboka farany any zay ho resantsika amin'ty androandroany ity de mikasika ny fanambarana zay nyresako tamin'ny herinandro izay hitako hoe mbola tsy voaraitsika le izy moa zany le izy moa tsy voatery ho voaray eo ny eo daholo tadito zara fa ny zavatra zay ambarako eto de zavatra efa nitezan'ny tompo ako tsy kelikely teny andalana teny nandritra ny 3 taona ka tsy omeko tsiny mihitsy ianao raha ohatra ka mbola tsy voarainao ny sasany fa zay omen'ny tompo anao de zay fikirina mafy aza mitady zavatra hafa fa mandeha tsy kelikely fiarahana amin'ny tompo fa azavaiko lay resaka hoe zay atao ao amin'ny nofo de tsy misy fiatraikany ao amin'ny fanahy ity ny fanahy de ity ny nofo zay ataoko eto de tsy misy fiatraikany eto rehefa tena voavonjy marina ako rehefa tena nateraky indray marina rehefa tena no avozina amin'ny Kristy marina ny fanahiko de velona fanahiko ary tsy ho faty mandrakizay satria zay le fanambarana za manome azo fiainana mandrakizay ary tsy ho very izy mandrakizay zay le atao amin'ny fanahy zay zavatra ataoko atao amin'ny nofo dia tsy misy fiatraikany atao amin'ny fanahy ohatra anankiray no meko anao antsika ijery Korintianina voalohany toko 5
Ndavaka itsika mihitsy ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 15 zao fanambarana aminaran' Jesosy. Efa re marina fa misy fijangajangana ty aminareo, eny de fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia any amin'ny jentilisa aza. Fa misy anankiray manambady ny vadiny rainy, ary ianareo ndray va no mirehare ka tsy nampalahelo anareo akory zany. Mba hisorona tsy ho ao aminareo ilainanao an'izany zavatra zany. Bedesin'ny Paoly zany eto ny fiangonana. Fa izaho izy na dia tsy eo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanako, dia fa ny tsara sady alainanao izany tahaka ny teo ihany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Rehefa tafangony ianareo sy fanaiko hombany herin'i Jesosy tompontsika, anolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana hanimbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'ny Jesosy tompo. So zany sary izay miseho eto, tia nofo tia ny fanahy. Le raha namana atao amin'ity Korintiana voalohany toko 5 ity izay tsisy mahafantatra aloha hoe tena ao amin'ny Kristy sa tsy tena ao amin'ny Kristy. Fa tao amin'ny nofo ngarainy dia nanoto ngarainy, ary ny fahotany dia tsy fahotana kelikely, fa sady manota amin'ny tena izy manota amin'ny fanahy, dikan'le manota amin'ny tena sy ny manota amin'ny fanahy dia manota amin'ny vatana izy ary manota ihany koa eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe sady manota amin'ny tena ny manota amin'ny fanahy, manota eo amin'ny vatana izy ary manota eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Raha mandanga fotsiny ny olona manota amin'ny vatany fotsiny izy, fa rehefa sady misy ny fijangajangana, misy ny fieremana, misy karazana ota vitsivitsy tantarain'i Paoly tena dangereux ho an'ny eglizy, dia zay sady manota ao amin'ny tena no manota ao amin'ny fanahy. Ity raha namany ity dia nanambady ny vadiny rainy, nanao firaisana tamin'ny vadiny rainy tamin'ny mamakeliny zany. Rehefa zay no nitranga dia natonga ny fiangonana ihany koa natonga naloto ny fiangonana ray manontolo izy. Fa ny zavatra mahagaga ao anatin'le resaka dia zao, tsisy resaka fahaverezana any faharimy rehatra afilizina ohatran'izany. Fa zao nambaran'ny apôstôly Paoly hoe zao izy nanolotra an'izay anankiray izay ho an'ny Satana ny mba nanofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy tompo. Zany hoe ato manota ny nofo fa tsisy fiantraikany tato amin'le fanahy. Manota ny nofo fa ny fanahy tsisy fiantraikany. Fa hozy izy Paoly, ty nofonao ty manota dia nofonao mijinja ny otanao. Azonao le izy. Rehefa manota ny nofo dia ny nofo mijinja ny ota. Rehefa manao zavatra tsara ny nofo dia ny nofo mijinja an'le izy. Zay ny resako hoe tsy azo faharitana mihitsy hoe misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao. Na azo valim-bavaka ianao, na azo fitahina ianao, na azo fanasitranana ianao sy ny sisa rehetra ao amin'ny nofo zany. Tsy midika mihitsy zany fa voavonjy ny fanahinao. Samy hafa ireo resaka ireo. Nanota indray ny olona anankiray ao amin'ny nofo, eto zao misy sary tena hoe fijangajangana tsy misy toy izany, na dia ao amin'ny jentilisa ary, fa le fanahy tsy voakitika. Fa mbola hozizy Paoly foana hoe hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy tompo. Azonao? Fa ity nofo ity dia ahita faisana, satria natolotry Paoly ho an'ny Satana, ndika zany atolotry ho an'ny Satana izany, tena misy risika mihitsy. Lasa jerentsika angeto ihany ao amin'ny Korintiana voalohany ihany toko 2 andiny 7:20. Fakitsika Korintiana voalohany toko 2:7. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro resaka fanasan'ny tompo ty aloha zany. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tena ny raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho ny amin'izany dia betsaka no marary sy farofy ao aminareo, ary maro ihany no efa nodimandry. Fa raha mamantatra ny tena tsika isika dia tsy mba ho tsarainy, fa raha tsaraintsika dia faizin'ny tompo mba tsy ho elohina miaraka amin'izao tontolo izao. Zay atao eo amin'ny nofo dia njinjaina eo amin'ny nofo. Inona le fijinjana eo amin'ny nofo? Ny sasany marary, sasany marofy. Dikan'le hoe marary zany marary eny, ray roa telo. Dikan'le marofo indray faible, tsy ampy hery foana, sahozanina foana sy sisa rehetra. Ary ny sasany dia efa nodimandry. No ninona? No le zavatra atao ao amin'ny nofo. Zay ataonao amin'ny nofo dia jinjaina ao amin'ny nofo. Mamafy zavatra tsara ianao ao amin'ny nofo dia mahazo zavatra tsara ianao amin'ny nofo. Mamafy zavatra ratsy ianao amin'ny nofo dia mahazo zavatra ratsy ianao amin'ny nofo. Tsy misy fiantraikany atao amin'ny fanahy. Ny fanahy rehefa voavonjy dia voavonjy. Ny fanahy rehefa very dia very. Zay ataonao ato tsy misy fiantraikany amin'ity. Fa zay zava-bitan'i Jesosy rery ihany no misy fiantraikany ato. Azonao le izy. Zava-bitan'i Jesosy misy fiantraikany ato. Zava-bitanao misy fiantraikany ao amin'ny nofo. Ohatratsotra zao ry Ananias sy Safira
nitsinja tao amin'ny nofo izy a ny fahotana zay nataony tao amin'ny nofo satria nandainga tamin'ny fanamasina izy de nitsinja tao amin'ny nofony izy fa ny fanahiny fofonsy ho an'ny olona amin'ny Kristy io a ho an'ny olona ao amin'ny Kristy io le famaizana de faizina ny nofo a mba hamonjena ny fanahy fa ho an'ny olona zay tsy eo amin'ny Kristy a de ozy izy Paoly aoko inona ny tsara ny any ivelany fa ny atao anatin'ny ako a fa ny any ivelany a de Andriamanitra no mitsara azy zay le afatra amin'ity androandroany ity ny resaka prédestination satria ny tena naliana be atsika mihitsy a de alao iny amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo ka omeny an'ny fanambarana sy ny fotoana mikasika an'izay isika de manaraka indray isika no ifampiresaka am'izay fa de mino aloha fa navaly fanontaniana vitsivitsy a izay androandroany izay a mametraka veloma mandra-piona amitsika rehetra samy tahiny tompo daholo a fa fotoana manaraka toy izao indray veloma tompoko